Danjamale! Istina! Isa Tiffany! Tesaya! Food lovers! Androandro antsika dia andeha ho any amina toerana anankiray ny vato somary épicé karanarana Bollywood kely izy ary Regalal! Regalal any vato misy anazy dia Ndaware! Ato amin'ny Regalal tsika dia zareo manana karazana salade tender, misy assiette-na kebab dia misy assiette-na steak. Dia ankoatran'izay zareo koa manana karazana fried chicken, izany hoe variation en prix ato aloha zany entre 15 000 ariary misy jusqu'à 50 000 ariary. Dia manana karazana nuggets izy dia misy frity miaraka aminazy arak'izao hitantsika izao dia ato indray misy karazana sandwich. Dia le sandwich misy kebab, misy brochette spéciale, misy galette kebab dia ato ambanintsika manana tacos an'zareo double, izany hoe manana choix-na viande anankiroa 18 000 ariary ny vidiny. Dia ato indray karazana burger ho anareo izay tia burger dia mitovy daholo ny prix ny burger an'zareo ery ambony 15 000 ariary. Dia misy bigi, misy triple beef. Dia manana boisson koa zareo misy milkshake, mojito, misy thé glacé dia poisson star. Dia farany fa tsy ny teny indrindra manana dessert izy misy boule de glace dia misy sneakers barra glacé dia misy fondant chocolat. Dia ny carte an'zareo vaovao manana carte vaovao zareo dia misy an'ity le mexicain ty zany andramako aloha avy eo dia misy reg junior dia farany misy extrême oignon crusty. Dia andramanay sy dina zany zay farak'izay laninay dia rehefa eo indray. Tonga tiany sitya Regalal ety vato dia efa nandray commande zay teo dia miandry sakafo zany tsika zao. Ny sakafontsika androany zany mba miprésenter météo kely ny sakafontsika androany nak'izay hot wings tia 6 pièces somary masitsika elatra koa pané. Dia atsy naka ihany koa zay ty sandwich tandoori tia ety. Dia nak'izay galette kebab 15 000 ariary. Dia naka ihany koa zay tato amin'ny produit vaovao an'zareo le mexicain tacos le mexicain tena tacos original zany. Dia manana koa izy formule junior reg junior 15 000 ariary. Formule enfant io ao anatin'izany inclus anatin'izany ny frity ny jus de fruit dia mahazo kilalo surprise. Dia naka koa zay ny extreme onion crusty zay produit vaovao ny ato amin'ny Regalal. Dia fanampiny moa zany ny chocolat fondant au chocolat ny dessert nalainay tsy mialy iny dia ho andramantsika io. Dia naka boisson zay mojito sans alcool citron plutôt zany jus de citron. Dia zay zany toetry ny androntsika androany ato amin'ny Regalal. Dia zay moa manadranay ihany fa raha hohanina daholo zany dia mety tsy tafatsangana eto dia merci. Mariana moa zany fa madio be mihitsy ny ato
Sady tsy olona mihitsy avao malalaka be mazaka fianakaviana sambatra tsara letra. Tonga sady ny boisson atao amin'ny ray galal nalainay zany a morito sans alcool. Ohatran'ny tena le morito le avec alcool fa sans alcool fotsiny. Dia ho andramantsika misy anana. Tsy dia tena hoe glacé be misy tosina mangidy kely le izy amin'le citron dia eny tsara le menthe dia le eny koa le ohatrany hoe misy inona moa zany ity le mangidy kely ity le tonique angambany izy zany dia misy jus de citron marikivikivy tsara fraîcheur be. Nanti aussi des frites et des saucisses de riz. Carabelle. Tem nem tacacudi? Hamburger? Hamburger. Gâteau. Un hamburger. Ça, tout bien les hamburgers. Le fromage on a des mistakes. Daholo ny sakafontsika atao amin'ny ray galal dia reo rehetra reo nalainay tato dia Tiffany moa zany nanomboka ny dégustation teo dia efa nihinana izy dia tiany be le izy dia Tiffany formule enfant dia za amin'izay zao ny anandrana dia fanamarihana kely fotsiny vetivety zay zany rehefa manandrana an'izao dia tena dia tsiro ainay mihitsy ny teneninay fa tsy akory hoe manao publicité dia izay ty zany natsoina hoe extrême oignon crusty zay zany ny anaran'ity plat ty amin'ny crusty anazy dia ao anatiny misy zavatra croustillant oignon croustillant dia zay mihitsy nangalako n'ity plat ty sady ty formule vaovao an'zareo dia andramatika. Tiako be le patina hamburger sady bota kely izy no malefaka be dia lenao anatiny malefaka be tsy be sira ndrasany andramako mitokana le mikarepoka ohatrany hoe hitanao ohatrany le patsa reny fa tongolo io tongolo oignon dia tsara be mamimamy mikarepoka mandreraka tsara loatra dia ankoatran'izay fritin'zareo to dia hitanareo angambany croustillant be andramantsika manao ny ao anatiny asitsika saosy no izy Tiffany saosy sakaiky le raha itao afabaraka may malefaka be le izy mikarepoka be le ivelany dia moelleux be ny ao anatiny tsara be ny fritin'zareo tena tsara amin'ny itiavako azy io tsara be le sakay satria masika amboalohany ohatran'ilay sakay karana reny dia avy eo ty saosiny no saosy sakay dia ketchup dia ty le saosy ohatran'ny masika matsiro mandreraka tao tsara be no ty sauce mayo dia manaraka
Ty indray a mbola anatin'ilay menu vaovao reto anankitelonay Steve reto zany a menu vaovao zareo daholo. Dia ty indray a ny andramako manaraka. Ty a le mexicain ny anarany ty. Ohatran'izao a paoziny tacosny zareo. Tiako be mihitsy ilay misy maimay ohatran'izao. Dia tapahantsika ilay izy a. Maneno mikarepoka tsara izy hatreto a. Dia ohatran'izao ny ao anatiny. Mbola midona tsetroka, mbola mafana be. Misy akoho mivoaka alohan'ny fotoana teo. Ohatran'izao. Ny ao anatiny a misy maïs doux a. Dia misy viande a. Dia misy poulet a. Misy poivron a. Misy fromage a. Dia misy frites. Dia hoang quoi, l'autre partie hoang. Misy karepohana tsara ilay izy a. Ilay hitanareo ilay katsaka ao anatiny a. Misy hohanina tsara dia matsiro be ilay izy. Dia misy an'ilay foana tsiro karana, ilay ohatran'ny mahasitsika matsirotsiro izay. Dia izay. Mbola atao amin'ilay galala ihany tsika zany zao dia hanandrana ny galette kebab. Ito anisan'ny nalainay a. Ohatran'ny hoe pakopako izany izy zany a. Dia ao anatiny a tokony hoe isy kebab. Dia ho andramantsika ho tapako ampovoany ilay izy a. Ohatr'izao ny ao anatiny a. Atotoko anareo kebab. Tonga dia misy fofona ohatran'ny poulet caramélisé zany. Tonga dia miakatra be. Dia ho andramantsika ity. Reny ilay poulet hoe ohatran'ny somary grillé amin'ny maha kebab azy a. Fa tsy ampy saosy kely. Ho asiako saosy ilay izy. Ohatran'ny sady tsy ampy saosy tsy ampy sira kely. Dia rehefa miaraka amin'ny saosy ilay izy a. Dia miakatra ny voana izy tsara be. Nasiako saosy mayonnaise. Dia nasiako saosy mayo miaraka taminy a. Dia izao indray aho hanandrana an'ity a sandwich tandoori ity. Sandwich tandoori zany a poulet tandoori, sauce tandoori ao anatiny a. Dia fromage a, dia mayo a, cocktail. Dia misy salade sy voatabia. Dia ho andramantsika manasana rehetrarehetra. Misy an'ilay saosy a miaraka amin'ilay poulet a. Misy an'ilay saosy a na poulet a, ilay saosy tandoori. Ohatran'ny somary misy paprika dia masitsika kely ilay paprika ao anatiny. Dia misy an'ilay fromage a. Dia ilay mofo a moelleux izy. Moelleux dia somary croquant izy aty ambony aty. Donc mba tsara an'ilay goana sandwich ohatran'ny hoe ohatran'ny kebab ireny. Dia misy ohatran'ny oignon aty ampovoany aty amin'ilay saosiny. Tsara ity sandwich ity. Laniko daholo ity raha za reny te. Fa aro amelako anareo ity. Dia izay a. Dia farany hanandrana kely amin'ilay hot wings. Hot wings zany mafapana ilay elan'akoho hot wings. Dia ho andramantsika hoe ahoana zany. Engany ka tsy hanidina fa inandry masika masika inana kely. Dia hanandrana ity hot wings ity a vao mafana ilay izy aloha. Dia ho andramako aloha dia omeko Tiffany a. Ngayon aloha ilay masika. Masitsika malaitaitra any anaty ny aty vava rehetra any. Dia ilay izy moelleux. Dia ilay
Le panurany a hafa mihitsiny tsy le panura klasika le fatao amin'ny anina any an-trano reny fa hafa mihitsy dia le masitsika manaitaitra ohatrany hoe anamala fois 2 masitsika izay dia somary misimisy menaka kely le izy a fa koa le izy a tendre tsara tsy dia hoe be atony tsara ny assaisonnement ny sira ty zany no hitako tsy dia ampy assaisonnement loatra teo dia nasiana saosy dia efa niakatra fa ty tsara ny assaisonnement le masitsika koa moa eo ihany mivelan'le izy a mikarepoka tsara misy le tena menaka kely fotsiny amin'le friture angambany a fa croustillant mijanona croustillant ihany le anandrana dessert tsika efa fantatrareo ny dessert farak'izay tiako indrindra fondant au chocolat dia eo akaikiny a misy glace vanille dia fondant au chocolat dia andramantsika ity a izy aloha zany a mangovingovotra tsara ohatran'izao dia ohatr'izao a moelleux be le izy le glace hono tiavanina anandrana azy a nena moa zany le fondant chocolat tiako be endy be le chocolat ao anatiny a dia misy fofona beurre dia asiana glace kely a dia le glace vanille misy fond tsara be le glace à la vanille dia tsy mamy be dia mifameno amin'le fondant choco satria le fondant choco amin'ny maha chocolat anazy dia mamy a misy amertume kely amin'ny farany dia tsara be mihitsy le glace moelleux ohatr'izao le izy andrasosako anareo ohatr'izao izy vao tapaka ohatr'izao hitanareo iny ohatr'izao moelleux be zany le izy moelleux tena tiako be tsara be na le chocolat laniko eto moa zany ty raha eto artsika mandeha parisien zao fa zay ny dégustation. Moi j'aime bien surtout la glace et le fondant. Bettina timisoma coach money, Bettina timisera coach vaza, Bettina mila tang mila fiara mila volang e vara seng timisang naka, Bettina mila miliardero, angat kat pajero, si aku mana kare tau frero, bate angala vadenas ne fazero, Bettina timisoma coach money, Bettina timisoma coach vaza, Bettina mila sera na splende, mila makan parima. Dia zay zany l'expérience anay tato amin'ny régalal teto vato a dia raha rivotsika raha fotoana famonenana dia mandeha noty. Saotsika dia hitramin'noty cadre tao amin'ny ny noty cadre tao amin'ny régalal zany a dia omenay 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10 nomena azy satria ao amin'ny régalal zany tena madio be dia sady mazava tsara hita tsara mihitsy ny vao miditra ianao hoe inavy ny zavatra nidiny zareo ato dia ohatry ny navy tsisy zava-miafinafina mihitsy ny zava tonga dia mangarahara daholo vao miditra ianao sady madio tsara ny couleur sy ohatrany 9 sur 10. 9 sur 10. Hiditra amin'ny noty service tao amin'ny régalal. Tsika zao. Ny noty service tao amin'ny régalal dia omenay 9 sur 10. 9 sur 10 hoy izy Tiffany fa manino ny noty ny tao amin'ny régalal zany service
rapide tsara izy a de Réactif sady be zareo tsy zareo. nomanina mihitsy fa tonga de tonga zay a de réactif olona anankiray nandrainay tao a monsieur Mahery Kopatanana ho azy an'i a Monsieur Mahery. merci beaucoup tamin'ny fandraisana na nitapohana azy a tonga tony mpangalatra moa zay a de nafinaritra be fandraisana Vonina foana zany zareo mandray olona zay ny tiadina tenena Zay. satria zay tsy hoe nampandrena ny antso hoe ho avy ihany zay fa tonga de tonga fotsiny zay a de efa vonina tao daholo le sakafo rehetra reny a de mahafinaritra. mahafinaritra be Sosotsika dia nita noti sakafo. Sakafo sakafo a tao amin'ny Régalal Nino sakafo di 9 sur 10 9 sur 10 ny notre sakafo a ho tanisanay eto amizay zany a ny plat nalainy rehetrarehetra atao amin'ny Régalal naka zany zay a plat zay masitsika kely a andrinare produit farany zareo izy io le mexicain Le mexicain anarany a 25 000 ariary ny vidiny a. Ao anatiny le mexicain hitana tacos a de misy katsaka mazava ho azy a de misy goût hena zany isan-karazany ao anatiny a de masitsika le izy. Ohatrany mampiavaka sakafo karana zany a masika le izy amin'ny voalohany a de aveo lasa tsara fanahy kely izy de mahafinaritra be. de naka ihany koa zay ho an'ny Tiffany a zay tena coup de cœur an'ny Tiffany a inona le izy Tiffany Greg Junior misy a burger kely sandwich kely mifesin'ny Tiffany a tsara be Tataroany ohatrany ahoana le izy Nenao tsy nabiako. ohatrany abiany Tiffany io zany le burger a. le burger a De io moa zany formule enfant a 15 000 ariary ny vidiny a de misy le burger kely a ohatrany Tiffany na de beany a. misy frity a de misy a kilalao kely ary jus anankiray miaraka aminy zay famezana avy amin'ny Régalal Tiandry le kilalao. De le frites a coup de cœur anay telo a satria parfait ny cuisson le frites a. perfect Tsara be le cuisson le frites mikarepoka be ny ivelany a de malefaka be ny ao anatiny a de tsara ny be. frity kopatanana ao amin'ny fritin'ny Régalal De manaraka tiandray coup de cœur quoi extrême oignon a crusty 25 000 ariary a vidin'io a ohatran'le produit vaovao ihany io a de izy zany hamburger ngeza be de misy steak ao anatiny a de misy fromage a de misy oignon a crusty de le oignon crusty a karaha ohatra le patsa fotsiny endasina mikarepoka be reny fa tongolo le izy a de tsara be moa mitsiro hafa mihitsy ny izy mba manome croquant zany le izy. crocant de nefa malefaka be le hamburger a de io zany coup de cœur quoi conseilleko anareo. de zahay koa nihinana hot wings zany a elatra koa pania masitsika kely de anakenina 6 pièces a no 15 000 ariary de miaraka amin'ny frity izy io zany a rehefa hoaninareo a le ao anatiny mihitsy le wings no somary masitsika manaitaika de taika ny fanahinareo de aveo a Taitaitra be de lasa matoritory amizay satria aveo le izy mitsahatra tsy de hoe masika be hoe mitoetra ela be zany. De misy sauce a niaraka taminazy a sauce tao amin'ny Régalal moa zany a kopatanana ho an'izay sauce anankiray zay a sauce mélange le izy a de sauce mélange na mayonnaise a de sakay a ohatrany tsy landimla de misy ohatrany tongolo gasy a de misy mayonnaise a de misy ketchup a tsara be ry zareo rehefa mikambana sady mahafinaritra be. Mariage milay be tonga de mifanambady be enctueux ny ray de ny ray matavitavy de ny ray masitsika tonga de mety de manaraka naka koa zay a sandwich tandoori zany a mofina sandwich fait maison le izy a de ny tao anatiny a misy fromage a de misy salade a de misy poulet tandoori le sauce tandoori somary misy paprika misy cannelle misy tsiro cumin kely de original be sa tsara be ny tsirony de misy hitanareo ohatran'le menamenina kely reny le akoho de io coup de cœur satria le pain tena moelleux be a tsy araka maha sandwich azy fa le pain tena moelleux ohatra le pain na kebab de aveo le izy a ny tsirony le izy tena tsara
dia nasizone dia miaraka ny frity foany zay a pour 15 000 ariary any amin'ny vidiny zany zany vidiny tena mahazo lasaina hoe mirary satria ngeza. Dia tena nelanelany teny a naka zay a morito a citron a 10 000 ariary ny vidiny a. Le morito moa zany ohatra le morito avec alcool regny fa sans alcool indray le natao a dia mahafinaritra izy satria somary mangidingidy a mamy a mahafinaritra be mandevikanina zany e. Dia zay mantsy tsy naka jus naturel satria efa mavesatra be daholo le sakafo nohaniny. Dia reto avy ary any si bémol ny tao amin'ny régal. Régal. Nisy tao galette kebab. Le galette kebab le izy zany tsara ohatran'le patina na hanina reny le izy ny mifono a dia misy ao anatiny a poulet dia poulet kebab dia misy a salade fa nindry kely tsy nisy assaisonnement loatra le izy dia somary natsato zany tsy haiko nanaovako azy zany naperahako tamin'le sauce le nitenen'ny salade teo le izy dia nasiko kely ketchup dia nasiko mayonnaise kely dia voaka be ny tsirony izy dia fa raha ohatra hoe tsy nisy an'izay le izy dia tena natsatso somary natsatso le izy. Dia fantatrareo moa zany dessert nalainay fondant au chocolat misy glace teo akaikiny. Dia tia moa zany sady azo lasaina hoe coup de cœur fa misy bémol kely tao anatiny le fondant au chocolat zany somary mitendre kokoa any amin'ny moelleux au chocolat le izy zany hoe nisy cuisson teo amin'ny seconde près teo fa zany hoe tika le satria mitsonotsonika ihany izy eo ambava fa tsy ampin'le fondant be zany le azokafana. Dia le glace teo akaikiny inona moa le glace teo? Glace à la vanille. Glace à la vanille dia iny glace à la vanille iny tonga dia ankotue be tsara le izy reto tsara ny glace à la vanille le fondant au chocolat ny tsy hoe ratsy fa zay mety nisy 15 secondes kely ny ohatra si bémol zany zay mba tsaraina amin'ny manaraka. Ok dia zay no sakafo nohaninay tao amin'ny régal tsara tena conseiller ohatra hoe tia somary masitika sakafo karana cuisine orientale karana rehetra enao dia anisan'ny tsara izy io ny fahitainay azy manokana aloha dia saotratsika rehetra makafizafinaritra ny aventuranay tao amin'ny régal. Dia misaotra betsaka anareo mpanaraka anay foana isan'andro marina moa zany fa zay tsy hoe ny anaovana ity vidéo ity tsy hoe anakianana na nidina ny restaurant na hoe mitenenanareo hoe lafo be ary na ohatrany ahoana fa mizary zay sy dina mafody oversanay miaraka amin'ny Tiffany mizara bon plan anareo mizara karazana resto dia manandra zay dia tantarainareo ny fahitany anazy ressenti zany rehefa tsara lizy dia miteza hoe tsara rehefa ratsy lizy dia miteza hoe ratsy fa tsy hoe tsisy kianina mihitsy dia tesitry nareo fa nareo koa ary tsisy kianina mihitsy. Merci daholo. Merci beaucoup dia makasitraka anareo mpanaraka foana aza misaraka anay